L'actu du jour. Averiko kely, fohy kely le vidéo nataoko teo fa ataoko somary lavalava. Averiko ilay izy. Za adaladalainareo aho. Za tsy ataonareo politika fatinalika anareo io aho. Izay fotsiny teneniko anareo. Ahoana moa na ny akeko mifaniriky kisoa hanonga-panjakana miaraka amin'ny Antoine Rajerdson député. Nefany hifaniriky kisoa no mandetika anahy, manao zavatra rehetra mitoritory anahy eto sy eroa, mandeha misambosambotra an'ireo gadra politika rehetrarehetra ireo. Sy ireo olona rehetrarehetra ancien ministre sisa ireo général sisa ireo. Ireo dia heveriny Rajerdson Antoine député fa tsy fantatro ary ilay zavatra nahatonga anahy niantso anao indray mandeha iny. Ianao tena tonga dia mpandainga ianao rangahy ty. Ianao izany tonga dia raisiko fotsiny ianao amin'ny nainganao rehetrarehetra iny. Nahatonga nanteny anao tantany tsara ary ilay firenena. Dia izaho ianao mpandainga. Lazainao tsy niresaka tamin'ilay olona taty France ianao nefa ianao niresaka. Avy niresaka nareo dia niteneniny anahy. Ny zavatra rehetrarehetra momba anao sy ny vadin-dravatomanga. Izao moa ilay diaspora rehetra dia mivadika. Efa fantatro ange ireo fa hivadika. Ireo ny toetrandreo efa fantatro tsirairay. Ny antony ilako tao anatin'ilay groupe. Lazaiko anareo izany. Fa za irery ihany no fesinetro, za irery ihany namporisihana zao. Dia iny konko moa izany za fa mba hoe irahina izany fa mba hoe tsy tian'ny Rafaniry Kisoa atao izay ilan'ny Rafaniry Kisoa eo sisa. Izao mefara amin'ny hoe hanonga-panjakana amin'ny plan-ny Faniry Kisoa sy i Antoine Rajerdson député hanonga-panjakana nareo satria endrasana fotsiny isamborana ny Antoine Rajerdson. Asa samborina avelao ao. Asa samborina satria miandry samborina izy dia amin'izay izy ataony midina ny vahoakany ampiasaindreo vahoakany Tatsa Malalalondo sy Arivomamy sy Mieritsetoska ireo. Asa samborina. Mahafantatrareo efa hatrany voalohany zavatra niteneniko tamin'ny taola 2025 efa fantatrareo hatrany voalohany i Parson maire ny Mieritsetoska efa miaraka an-dravatomanga. Fantatrareo izany. I Mbitana noho ny amin'ny mpiralahan zareo, izy tsy tia Faniry Kisoa fa normal be ary tena mazava be fa tsy maintsy miray loha amin'ny ralahana izy. Nareo diaspora tena mahay vandoha noho ny resaka plasy. Efa fantatro ny lohanareo tsirairay avy ireo namako ireo. Fantatro. Fa za aza adaladalainareo fa samy olon-dehibe tsika za tsy mivelomonareo. Izay ihany zavatra teneniko anareo. Misy antonareo matoa bloqueko. Matoa izany ala tao amin'io fikambanana anareo io. Mba ilazako anareo hoe misy compte fake ve manaratsiratsy anareo ao anatin'ny commentaire anareo. Ny olona ao anatin'ny commentaire anareo, olon'ny Faniry Kisoa daholo, olon'ny ilay 10 000 Faniry Kisoa daholo. Maninona ny anareo misy manaratsiratsy? Mazava be ilay izy, mazava be ilay izy. Ndao fa io fa tsika ange samy mahay. Samy mahay tsika. Fantatry ny ankizy any an-tanàna fa Faniry Kisoa mampiasa 10 000 compte fake. Dia mbola sahy ihany izany ilay Rajerdson ty fa mandainga ianao. Hoe tsy niresaka tamin'ny Rakoto, tsy te hananonona anaran'olona eto. Fa tenena vahoaka malagasy ny fomba fiexploitenao an'ireo tatsareo. Izay tsy mila an'izany intsony. Ianao milaza mila politika madio nefa ianao tena politika maloto tena hoe mangorera mandangeriko. Androany ianao miandry samborina fotsiny io madame Tahiny, miandry samborina fotsiny aty Malalalondo aty. Asa samborina fa velao inona ny emaniny ao. Fa izay ny andrasany izay ny complice-n'izy sy Faniry Kisoa. Fa mbola zavaiko ihany izy androany ianao mivadibadika ianao. Non, tsy mivadika mihitsy amin'ny zavatra teneniko fa za raha vao mbola miaraka amin'ny Faniry Kisoa ratsoloha tia fahefana tia vola io. Dia za contre. Tsy possible hiaraka iaina amin'ny olona ohatrin'ireny. Contre. Mazava. Hatramin'ny farany. Nenahy io fototra. Hozy izy felana andria zay. Zay. Io fototra. Io mpanozongozana. Io ao zao misy vehivavy zay cousine Germaine apetrany ao am-paka ao. Asa inona indray ataon'ny procureur ao. Asa inona indray nitetika zareo amin'izay zavatra zay. Asa inona indray nitetika an'zareo amin'izay zavatra zay.
Fa io vehivavy io fosotra. Anjarany eo ambony ao manatanteraka ny zavatra teneniko eto na hiandry fahafatesanao izy na hiandry fanongananao izy na inona. Fa amiko manokana io vehivavy io fosotra. Impira mangataka aminareo fanasorana io vehivavy io. Io miseho amin'ilay manjakazaka amin'ny taninay io. Ny zavatra nitenen'io rehetrarehetra taty andafy taty tsisy notontosaina io contradictoire ny zavatra ataon'io. Hainareo ny dikan'izany contradictoire. Tsisy zavatra tanterahana, zavatra nangatahana taty andafy taty fa nitohizana izy mihitsy en personne no manao les dictatures, manao les abus de pouvoir, manao capture d'état. Zavatra rehetra teneniny taty. Manao ny impunité ary manao ny dictature tsy afahana miteny, tsy afahana miresaka. Contre-faiky ny mamaky azy mameno ny Facebook rehetrarehetra. Dia androany nareo itenena fa itahina vadibadika, itahina zao. Za tsy mivadika mihitsy na kely arany. Fa raha mbola io vehivavy io dia eto hatramin'ny farany. Fantatro loatra ny zavatra complice ataondreo io. Semblant veriko indray, semblant reny hoe alàna ny immunité Iran, alàna ny immunité an'i Rajerson reny. Semblant reny amin'ny fanirikisoa io fa efa plan io, fa plan fantsefitra. Misy miteny ato hoe Fidèle Razanapera, non je m'en fous fa tazomiko amin'ny teny fotsiny Fidèle Razanapera hoe nga nisy napriska ny lànanao nanaonao foana tany dia nitsefitra ilay izy dia aveo landray no mitatatata anaty Facebook. Tazomiko fotsiny izay zavatra izay fa izay no observationko anapiko, ny observationko confirmer ny olona nirandra Rajerson Antoine taty amina Voamaraina afaka omaly hoe tamin'ny maly hoe Voamaraina omaly hoe ataovy hajanona tahina les publications. Za tsy hanajanona. Za tsy hanajanona raha mbola manao fitaovana tantsaha vulnérable ohatry ny taovy politika madio. Dia aza miaraka amin'ny fanirikisoa, mpanongam-panjakana, taranaka mpanongam-panjakana. Fa izy io vila ao anatin'ny 5 mois, de 4 à 5 mois, vila 10 piara iny manongo-karena fotsiny. Izy io ny zavatra rehetra notononiny io taty andafy tsisy notontosaina io hoe io toriny Rajerson, asorina ny immunité, voalana ny immunité, samborina izy, miditra ny vahoaka ny Malalalonda, Rivomamo, Mieritsetosika. Izany fedy mbatiko. Ho hitanareo tsara nanaovako an'io. Io hatramin'ny farany. Izay mandray an'ity teniko ity mandray mba tonga saina. Fa izay tsy mandray an'ity aza manaiky lalaovin'olona amin'ny politika nareo. Izy mody miteny ery amin'ny média ery. Aza lalaovinareo amin'ny politika, aza atao manaiky lalaovin'olona amin'ireo politicien amin'ny politika nareo. Izy nefa tena manipulatrice tsy vanina. Raha mbola tany koa ny tany, raha mbola lanitra koa ny lanitra mandeha na ramatoa. Fanirikisoa Herinaivo. Ela velona ho ela velona. Fakahitetritsika ny zanak'Amapara. Fa io tany mason'i Madagasikara io. Tany mason'i Madagasikara io. Ny fangiry-firinana anantena dia za ao anatin'ny fahorian'ny tombo-tena sy ny areti-tena hoe tena hoe aretina tsy sitrana. Mbola plus n'izay. Fa fahorian'ireo malagasy ireo fahorian'ireo olona sambosamborin-tena gauche à droite ireo afera malagasy, entre malagasy, tany malagasy mananjina. Miala heliko fotsiny. Tsy fampirisihan-tena olona mandeha contre-faiky manao attaque physique ana isan'andro ato, tsy mampirisika ana ato. Izay fotsiny. Izay fotsiny. Hatramin'ny farany, izay fotsiny. Tena nifosotra. Mpanakorotana. Mbola tsy niadana mihitsy tena loatra amin'izay fa tena moa be geste be comme si de rien n'était. Isaky mba misehoseho dia io namena tena hatramin'ny marque Dior, hatrany tapon-doha-tena ka hatrany am-paladia-tena anaty kilaoty-tena ary tsy ho klasy mihitsy tena fa potika fotsiny ilay marque. Fa ilay toe-tsaina-tena sy ny fo-tena mihitsy efa pourri. Izay ny hafatra izay ka aza midimiditra amina hoe zako tsy hita mihitsy ny ataoko, za vadibadika. Non, izay tsy maharaka ny zavatra ataoko ato je m'en fous complètement. Bon dimanche.